Torohevitra ratsaka vitsivitsy no atolotry sy Oelinoro Irina Ranovina, nianatra manokana momba ny karazan-tsakafo sy ny otrikaina entiny amintsika. Mpanampin-tsakafo ihany izy ireto araka ny nambarany, ampitomboana ny hery fiarovana izay tokony ezahana hoanina araka izay fahafahana manao izany. Mety hoe ao an-trano ianao amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mivoaka ny trano, mety mbola miasa ianao ao an-trano na hoe mbola tsy maintsy mivoaka ianao. Dia zava-dehibe misakafo satria azontsika hery miatrika ny fiainantsika andavanandro izany. Fa manoloana ny hoe fiparitany ny valanaretina coronavirus dia tsara isika mampitombo ny tanjaky ny hery fiarovana ao anatin'ny vatantsika. Magnesium, vitamine A anisan'ny tena ilaina ho ahafahan'ny système immunitaire antsika hoe matanjaka, dia ny sakafo misy an'izay izany dia zava-dehibe ny mihinana azy. Ilaina ny mihinana legioma na potsirina izany na atao lasary. Fomba fihinanana izy ireny afaka ataontsika hoe sous forme na purée, ovy, karaoty, voatavo na dia izay fotsiny ary ampianao poireau céleri dia mba hampatsara anazy dia andrahoina, tsy andrahoina ela be fa manjary very ny otrikaina ao anatiny. Dia potserinao ilay rano fandrahoana anazy iny ihany ny anam-potserana anazy dia mahasalama izay, mampatanjaka satria betsaka vitamine A no ny fisian'ny voatavo sy ny karaoty ao anatiny. Sous forme na lasary izy ohatra no hohanintsika. Voatabia, karaoty samy betsaka vitamine A. Dia afaka ampiantsika ihany koa citron, misy vitamine C, na ny tongolo maitso. Mety hoe tsy mahazatra anao fa afaka ampiana tongolo maitso ny lasary satria ny tongolo maitso dia misy magnesium. Ankoatran'izay izany rehefa mihinana lasary ianao dia ny zava-dehibe hoe isan-karazany ilay izy fa tsy hoe iray be da be. Tsy ambanin'izany voankazo izay tokony ho loko samihafa ary ny sezama sy ny ananambo. Ny zava-dehibe ny fihinanana voankazo. Dia voankazo maro loko. Tsy voatery hoe misahirana ianao izany hoe inona ary no hoaniko fa mandalo eny amin'ireny mivarotra voankazo ireny ianao dia loko samihafa no vidinao. Izany hoe tsy dia important loatra hoe ohatra hoe mihinana akondro 5 ianao androany, tsy izay ny zava-dehibe fa ohatra hoe sady mihinana kaki ianao, mihinana voasary ianao, mihinana zavoka, izay dia efa karazana anankitelo. Karazan-tsakafo tsy mahazatra antsika fa fotoana ihany koa izao hoe ndao ampiantsika amin'ny sakafo fihinantsika isan'andro e. Ao anatin'izany ny sésame sy ny ananambo. Ny sésame dia betsaka magnesium sy calcium. Ny ananambo ihany koa mety hoe tsy dia mahazatra anao na ny tsirony na mividy an'izany ary fa betsaka vitamine A ao anatin'ny ananambo dia tsara ny mihinana an'izy ireny. Ahoana ny fomba fihinanana ny sésame sy ny ananambo? Afaka ohatra hoe maka iray sotro kely ianao na roa sotro kely arak'izay itiavanao anazy raha olana anankiray dia ampianao amin'ny yaourt ohatra, na ataonao fanampy ny lasary izay karakarainao, na afaka hohaninao amin'izao ihany koa raha tianao izany na atao amin'ny rano fisotro. Ny fihinanana sakafo vita na azo avy amin'ny ronono sy ny soja ihany koa dia anisan'ny mampatanjaka. Tsara ihany koa ny mihinana produits laitiers, ny ronono, ny yaourt, ny fromage. Mety hoe tsy dia misy mpivarotra ronono izao ohatra dia afaka vovon-dronono no vidinao dia iny afaka ampianao amin'ny sakafo fihinanao. Efa noteneniko teo ohatra hoe mihinana purée ianao dia ampianao vovon-dronono na mihinana sakafo hafa ihany koa dia asianao fromage râpé kely dia efa mitombo ny tahan'ny vitamine A miditra ao anatin'ny vatanao. Tsara ny soja fa tsy atao matetika be loatra dia ny fihinanana azy ihany koa ampangotrahana ela be ilay soja, ny vonina soja iny izany, izay vao hohanina mba hanala an'izay tsy mahasoa ao anatiny dia rehefa vita izay dia afaka hohanina ny soja. Tsy azo atao an-tsiramina ny fitandrona ny fahadiovan'ny sakafo sy ny karakara azy. Azo atao hoy izy Oelinoro Irina ny manasa ny legioma amin'ny savony tsotra. Ny legioma rehetra dia tokony sasana avokoa indrindra raha hohanina manta. Dia kosehanao tsara amin'ny savony inona legioma io. Mety ozy izy ianao hoe mety hihinana savony izany, tsia dia kobanina tsara izy avy eo, kobanina amin'ny rano mandeha dia very ihany miaraka amin'iny ranon-tsavony iny ny otrikaretina rehetrarehetra.